Raim-baovao maraina mahafinaritra, maraina tsara satria ny Andriamanitra ao tsara, tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay a. Maraina izay omeny dia hanaporofo ny fahavaozony anao, ny famindrapony a, ny fiantrany a sy ny fahatsarany. Tsy misy ifandraisany amin'izay niainanao omaly, tsy misy ifandraisany tamin'ny taona lasa, fa vaovao be maraina tony tsy nisy ninninina hatramin'izay a, ahafahanao misitraky ny rainy tsara avy aminy a sy ny feno avy aminy. Avaofao ny tananao dia tsy ianao amin'ny fifaliana fankasitrahana amin'ny fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny herinandro vaovao ty. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a, no sokafanao anay ny fahafahana amin'ny tombonandro a, hiaina sy ahita an'izao maraim-baovao zao, ahafahanay mamakivaky ny herinandro ty indray a, ao anatin'izao taona tsara avy amin'ny fahafantaranay ny teny tsara no maninao amin'ity taona ty a, mitoko tanteraka izay amin'ny fahatsaranao sy ny tsy fiovanao. Saotra tamin'iny weekend iny a sy ny herinandro lasa, hanomezany voninahitra anao ny zavatra rehetra, enao mitantana, enao mitarika, enao mamolavola, enao mitondra. Misaotra fa eo amin'ny sekoly a no tonga mianatra izay, ary eo enao no mampianatra anay a amin'ny alalan'ny fanosoranao dia ny fanahinao izay miasa mamangy ny fo atonga ny fandraisan-dahatra ho voahitsy a, hifanaraka amin'ilay ankasitrahanao. Vangio indray tompo amin'ny fivoriana andro amin'ny maraina, vangio ny isa-tokantrano a, vangio ny fony tsiraray avy, aza vela isy na dia ray aza ka hiala maina miaona aminao sy mifankahita aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, amen. Mahazo toerana vetivety a. Mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray a, mirary soa antsika anatin'izao herinandro vaovao zao a, manentana hatrany ny fahafahantsika mandroso a, mikatsaka mitady an'Andriamanitra, mametraka an'Andriamanitra ho lay a fahafenony ny zavatra rehetra. Amen. Ny manokana antsika dia hijery lohahevitra anankiray tamin'izao sekoly Fanasitranana zao a, nampitondra ny lohateny hoe miaina izay nolazain'Andriamanitra. Avereny hoe miaina izay nolazain'Andriamanitra. Tena mahafinaritra ary mitondra fitsarana any anatin'ny fo ny mandeha an'Andriamanitra miteny, satria ain'Andriamanitra mihitsy no miteny aminao eo amin'ilay tsy vitanao. Zay mihitsy Andriamanitra, satria eo imason'Andriamanitra tsisy zavatra tsy vita zany, tsy misy zavatra sarotra loatra zany. Ary zay no mahatonga antsika anko afaka manantona azy, satria zay tsy vita antsika dia vita n'Andriamanitra. Mino fa androany a misy zavatra tsy vitanao zay a, dia ho vitain'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fomba fanatonanao sy ny fomba fiatrehanao an'Andriamanitra zay a, inoko fa omenao ilay izy a, dia ao anatin'izay a iseho a Andriamanitra. Sokafantsika ny Levitikos 5:20, ny 9:7, miaina izay nolazain'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy, izao no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, hanome anareo ny tany Kanana mba ho Andriamanitrareo. Amen. Eto Andriamanitra mijoro vavolombelona, nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny fanandevozana, nampiditra tany amin'ny tany Kanana izay fanafahana. Eo tsika no hijery hijery ny zavatra ny tranga, ny fomba nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely a tany tany Kanana. Tena misy ny tany Kanana ho an'ny olona voafatotra any Egipta, dia misy ny fampanantenana Kanana avy amin'Andriamanitra. Ohatrany tsy mampino fa tena misy, azo antenaina, satria Andriamanitra mihitsy manokatra ny masony vahoakany a anantena mihoatra noho izay fatorana iainany a, sady tsy mahafa-po no mampahory. Hitanareo ve le fahasamihafan'le fiainana feno fijaliana ao Egipta sy le fampanantenan'Andriamanitra n'le fiainana feno fahasambarana any Kanana. Eo tsika eo. Nanafaka ny zanak'Israely avy tany Egipta Andriamanitra, haitsika izay tantara izay a, ary nanangana Mosesy Andriamanitra ho mpanompo ampiasainy a sy ho troniny a, nahatanteraka ny hoe nidin'Andriamanitra
dia nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana izay nataon'ny Farao. Marihana fa mety be tamin'ny Farao fisian'ireo main d'œuvre gratuite ireo. Tany amin'ny enina hetsy tanoany ny lehilahy afaka niasa nandevoziny Farao ary ny rehareany taty aoriana hoe nampandrosa ny civilisation-ny. So fa misy ny Baiboly mampafantatra ny tena marina sy ny tena tantara. Halleluja. Rehefa nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely dia tratra ny ranomasina mena tapidalakale, ary avy tao aoriana indray koa dia mbola nanenjika ny Egyptianina. Fa teo Andriamanitra nanotrina indray. Le ranomasina teo aloha no lasa nitelona n'le mpanenjika tao aoriana. Teo aloha obstacle naturel ranomasina, obstacle géographique. Ny tao aoriana indray olona tsy manaiky ny ivoahany zanak'Israely, obstacle humain. Fa zany rehetra zany tanatin'ny ray mpimaso dia novahan'Andriamanitra. Rehefa tany amin'ny désert indray izy ireo dia niatrika zavatra maro toy ny tsy fisian-drano, ny tsy fisia-tsakafo sy ny sisa, fa teo foana Andriamanitra. Korintiana 2:12 naran Jesosy, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy teo amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ny zavatra nitranga teo amin'ny ranomasina mena dia natelin'ny rano ny Egyptianina. Rehefa tao batisa ianao ka asitrika dia atelin'ny rano le ianao taloha. Halleluja. Zany hoe tsy afaka manenjika anao tsony zany ianao taloha rehefa vita le batisa, fa votsitra tanteraka ianao iaina n'le enao vaovao. Korintiana 2:14. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panara ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanazy nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolampy zany. Nisotro tamin'ny vato ny zanak'Israely, fa rehefa tonga Jesosy dia nisotro tamin'ny rany Jesosy ho fiainana mandrakizay tamin'ny fandraisana isika. Vitan'Andriamanitra ny mampiasa an'izay manakana anao eo aloha hitelona an'izay miazona anao avy ao aoriana. Vitan'Andriamanitra ny mamatsy anao amin'izay rehetra ilainao ara-potoana. Tsaroana etona fa rehefa mivoaka ny Egypta ny zanak'Israely dia tsy nisy nangozohozo na dia ray aza. Vita ireo hiditra amin'izay tsika amin'ny zavatra omeny tompo antsika andro amaraina, dia nasain'Andriamanitra naniraka mpisafitany Mosesy, na ihany koa hoe nasain'Andriamanitra naniraka mpitsikilo, olona elo lalana, olona isafony tany, olona andemeloha ijery an'le tany izay ho baboana sy ho alaina. Maharaka tsara ianao hatreto alefa tsy kelikely le izy. Numéro 3:12 ny 2 niresaka tamin'ny Mosesy Andriamanitra. Menaran'ny tompo manara lehilahy vitsivitsy isafony tany Kanana izay omeko any zanak'Israely. Andriamanitra eto maniraka Mosesy hoe manendre olona anankiray misolo tena ny isa mpianakaviana na isaky ny foko izay namaritra ny zanak'Israely. Ary ireo lehilahy ireo dia irao isafony tany Kanana izay omeko any zanak'Israely. Amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 20 aza taitra fa hiditsika ny hoe miaina an'izay nolazain'Andriamanitra. Be dia be mantsy ny zavatra nolazain'Andriamanitra tsy tokony handalo fotsiny eo amin'ny sofina fa tokony hiainana eo amin'ny mombanao ray manontolo. Amen. 18:20 izaho izay toetry ny tany sy ny olona monina any, na mahery zareo na osa na vitsy na maro, ary izay toetry ny tany itoerana tsara na ratsy, ary ny toetry ny tanàna izay itoerana na ao anday na ao an-tanàna mimanda, ary ny toetry ny tany na lonaka na mazana na misy azo eo na tsy, ary maherezinareo ka hitondray ny vokatry ny tany, ary ny andro fahizany dia fahamasahany voaloboka mialy taona. Zao ny direktiva ny latsaka ho an'ireto mpisafitany reto, dia iresaka momba ireo mpisafitany ireo tsika. Hijeritsika hoe misy karazany firy ireo mpisafitany ireo, ary izy amin'ireo ianao, fa tokony ho isan'le nahita zavatra tsara sy tafiditra. Satria na miteny ary Andriamanitra dia misy olona tsy mahita zavatra tsara. Izay mihitsy le anisan'ny tian'Andriamanitra hositranina. Rehefa miteny Andriamanitra, tandremo tsy mahita zavatra tsara. Safoy ny tany ozy izy Andriamanitra, le tany izay omeko. Zany hoe ny zavatra omeko dia asaiko safoina aloha.
matoa zany Andriamanitra manome dia asainy mijery elizy meloa ianao aloha. Ohatran'ny ahoana ny toetry ny tany, avoana ve loasa, misy rano ve ony, misy loharano ve, aiza hoe zany misy rano, satria rehefa hideplace vahoaka dia rano ny anisan'ny zavatra jerena voalohany fa tsy sakafo. Mazava nasain'Andriamanitra hoe bon, raha hiditra ny tany Kanana nareo dia jereo daholo aiza daholo misy rano, aizany tsisy rano. Ohatran'ny ahoana ny olona ao, mpiady daholo ve sa tatsaha, olona osa ve sa mahery, olona manao fanatanjahantena ve sa olona kamo, olona mpanabokina sa olona mazoto matory, vitsy sa maro. Ny antony, raha misy tanàna vitsy sady kamo dia any tafiana aloha, ohatra zany zay. Fa tsy tonga dia le mozatra be le maro sady kotrana ingeza reny tafiana voalohany fa arakaraka ny fitarian'Andriamanitra fa mahavariana. Ozy Andriamanitra hoe ny tany zay omeko jereo meloa. Aza malaina zany hijery meloa ny zavatra omen'Andriamanitra anao. Tsy hoe ahiteo any misy zavatra tian'Andriamanitra iomananao, satria nanomeny ary le tany Kanana, mahavariana, misy Kananita miambina, misy Kananita tsy manaiky ny anomen'le izy, nefa Andriamanitra miteny fa omeny. Dia mety hiteny hoe k'Andriamanitra zany ohatran'ny manome tsy fohifohy ve? Ka tsy Andriamanitra ny manome tsy fohifohy, fa misy Kananita ao tsy te hanomen'le izy, fa Andriamanitra efa niteny fa omeny ianao le izy. Miaina ve tsika ohatran'ny ahoana ny toetry ny tany resaka voly sy vokatra, misy fambolena ve, inona ny zavatra amboleny zareo amin'izao, misy hazo ve, hazo fihinam-bosa inona, satria rehefa raikitra ny ady dia tsy maintsy manapaka-hazo anamboarana fitaovam-piadia. Bref, ilaina ny misafo lay tany izay omen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ohatran'ny ahoana ny endriky ny tanàna, endure ve sa tente, satria tsy ary mitovy daholo le karazana fanjakana mipetraka teo amin'io tanàna Kanana io fanjakana, tsy ary mitovy avokoa ny fombafomba sy kolotsain'ireo karazana foko sy firenena namaritra n'io tany atao hoe Kanana io. Taony mpivezivezy, taony mpitoetra, taony mpanangana trano bozaka, taony mpanangana trano hazo, taony mpanangana trano briky, taony mpanangana trano vato. Dia mila fantarinao zany hoe ty tanàna manaraka ho tafiany ty trano vato, ty manaraka ty trano bozaka, azo dorana, ohatra zany. Cartographie complète. Jereo meloa, alaivo sary an-tsaina miaraka amin'ny fanampiny fanamasina meloa ny fikasana ny amin'ity taony ity. Jereo meloa, alaivo sary an-tsaina miaraka amin'ny fanampiny fanamasina ny fikasana amin'ity taony ity. Ohatra, ty zao misy teny anankiray omen'Andriamanitra antsika, Isaia 33:24, Isaia 7:24. Vakitsika rehefa hita amin'ny anaran'ny Tompo, tsisy amponinao ilaza hoe marary aho. Andriamanitra eto manome promesse fa tsisy amponina hono ilaza hoe marary aho. Ataovy amenina moa zany. Dia ahoana pasterako ny any amin'ny hôpitaly ary, Andriamanitra aloha no niteny an'io tsisy eo am-pony ilaza hoe marary aho. Deutéronomia 15:4, Deutéronomia 15:4. Ampitaiko aminao fotsiny le fikasana dia anjaranao na miditra na tsy miditra, na ianao mitazana na tsy mitazana, fa aleo ianao ampidirina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa dia tsisy olo malahelo eo aminao, na ataontsika eo fotsiny ary. Andriamanitra eto miteny fa dia zao tsisy olona mahantra zany intsony eo aminao. Le voalohany teo tsisy amponiny ilaza fa marary. Ty faharoa ty tsisy mahantra zany intsony. Deutéronomia 15:5. Ny anaran'i Jesosy, tany izay hinananao hanina amin'ny fananaram-po sady tsy hanan-java-mahory akory eo ianao, tany izay tsy hisy fahabangana ho anao.
Zany hoe ampy eo amin'ny tany izay omen'Andriamanitra anao a, izay rehetra ilainao a, na takatry ny sainao a, na mbola tsy takatry ny fanirianao a, efa vonona eo a, araky ny filazan'Andriamanitra. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny topo moa. Isaia 7:7. Isaia 7:7. Mandray noty tsara ianao a. Na sendra tsy mandray noty ivereny fotsiny indray le toriteny a, dia saintsainao avy eo. Naran'i Jesosy irantsika vakina. Ary tsy amely azy ny ain'andro migaingaina na ny masoandro. Ataontsika hatreo fotsiny ary. Tsy honoana na angetaheta izy. Zany hoe tsy isy fotoana zany ianao ka tsy apatena honoana ka tsy afaka hinana. Fa ataon'Andriamanitra tomombana sy tonga ra-potoana ny endriky ny fahafenoana eo amin'ny fiainanao. Avereny hoe miaina an'izay lazain'Andriamanitra hoe. Izay lazain'Andriamanitra hoe a, zavatra efa misy miandry aseho rehefa mety ny atao anatiko hoe. Dia zareo reo teny be dehibe reo hoe ohatran'io le tany Kanana le tenen'Andriamanitra hoe safoy aloha. Dia zareo hoe tena misy tokoa ve le izy. Verina avy any tokoa le mpisafy tany tena ny aiky. Fa nisy réaction diso. Ary mba tsy ho diso ny fomba fiatrentsika an'ity taona ity, dia mianaritsika ny zavatra ny ainan'ireo olona ireo mba hahafahantsika mandray lesona hiombonantsika amin'Andriamanitra tsara. Remarque aloha dia ny tany nomen'Andriamanitra, ny tany nomen'Andriamanitra dia misy miazona ary misy miambina. Tsy atao mahakivy zany. Ny atao mahakivy raha ny teny Andriamanitra hoe tsy omeko le izy. Eno ihany e. Le teny fikasana hoe tsisy eo am-ponina ilaza fa tsy marary a, misy karazana kananita be dehibe miambinao mba tsy ho tafiditra amin'izay teny zay ianao. Ny olana tsy le fahavalo manakana anao tsy hiditra, fa ny olana raha sanatry ny teny Andriamanitra fa tsy omeny anao zay teny zay. Andro maraina aorenao anatinao ny fifaliana fa nanome teny be dehibe Andriamanitra hiatrehanao an'ity taona ity, atonga an'ity taona ity a ho taona faran'izay tsara ao anatin'ny fiarahanao a amin'Andriamanitra. Amen. Sokafan'Andriamanitra ny vision fa misy zavatra hafa ankoatran'ny Egypta sy ny fanandevozana. Misy zavatra tsara be ankoatran'io fahazaran-dratsy ohatrany tsy mety manafaka anao io ary tsy mety afaka amin'io ianao. Misy zavatra tsara be ao ambadika ao fa zavela ho poretin'io fahotany io ela loatra eo ianao. Ohatrany tsy mety mahita mihitsy ny hoe misy tsara lavitra no io. Problema ny zanak'Israely 700 taona izy nandevozana dia tsy nisokatra mihitsy ny sainy hoe misy tsara lavitra no Egypta, misy tsara lavitra no Farao, misy tsara lavitra no Manobriky. Dia rehefa tonga Andriamanitra dia vaovao be amin'izareo hoe tany tondra dronosy tantely. Ny mahazatra an'izareo trondro, voatango, tongolo. Tonga avy any Andriamanitra, tondra dronono, tantely, misy voaloboka, feno vokatra be dehibe. Tonga dia mifanipaka tanteraka. Fa zao miala eo amin'le toerana makany amina toerana vaovao. Raha mbola ela be loatra ianao mijanona eo amin'le toerana mahampanota io, dia nofinofo fotsiny zavatra renao avy amin'Andriamanitra hoe misy kanana faran'izay tsara hoany miandry anao, nefa ianao tsy marisika akory andeha any amin'le tenenin'Andriamanitra. Tena kaikinao misy toerana mila elanao hoe a. Toerany fahazaran-dratsy hoe a. Toerany toetra ratsy hoe a. Toerany fiainana ratsy hoe. Dia miala eo ianao hoe dia makany amin'le toerana tenen'Andriamanitra, mijoro ianao hoe mitandrina ianao hoe miova ianao hoe dia Andriamanitra mampanantena hoe fa any amin'izay toerana vaovao zay miandry ianao ao hoe ny rehetra afapoanao. Sokafan'Andriamanitra ny vision fa misy zavatra hafa ankoatran'ny Egypta. Te ilaza aminao misy zavatra hafa ankoatran'io aretina io, misy zavatra hafa ankoatran'io alergia io, misy zavatra tsara lavitra ankoatran'io hoe misy karazan-tsakafo tsy azonao hohanina io. Tena misy re zany ao amin'ny Kristy Jesosy. Resaka fiainan'ny mponina mihitsy ny resahan'i Jesosy eto. Feno ronono, feno tantely, voaloboka sy ny sitra sisa zafady. Azaferana amin'izay hitanao ny zavatra misy zavatra tsy mbola hitanao, tsy mbola niainanao fa misy. Tandremo mametra ny fisian-javatra eo amin'izay hiainanao, atonga anao ilaza fa tsy mino ianao raha tsy hiainanao.
andro zao misy firenena mizara chèque de prospérité saky mifarany taona ho amponina rehetra ampitaona. Lavitra be zany a. Tena kekinao inona mahalavitra an'izany hoe amboarina ny fo e hazon'Andriamanitra atao zany ary afaka manao mihoatra noho zany Andriamanitra hoe fa zao batenina be ao anatin'le hoe sakafo androany tadiavinao maly iny de ohatrany tsy misokatra hoe misy zavatra tsara lavitra afaka ho ataon'Andriamanitra aneo raha vao miova eo ane famindry, raha vao miova eo ane fomba fijery, raha vao miova eo ane fotom-pisainana ifanaraka amin'ny Jesosy. Misokatra ny zavatra rehetra. Aza ferana amin'ny toetrany Egypte io ny kanana tsara lavitra tian'Andriamanitra isehoana aminao amin'ity taona ity. Kanana izy tamin'izany fa Kristy izy amin'izao. Melany Egypte avereny hoe toetra, midira ao Kanana avereny hoe toetra, fa misy zavatra tsara lavitra ao. Amen. Miverina mpisafitany, verina soma tsara zareo ny tsanaina teny amin'ny serana nampondra soavaly. Tonga soma tsara zareo de tonga de nakao Mosesy vita ny tatitra avy hatrany de nentina teo amin'ny vahoaka. Tonga de ny zavatra niariary be. Ny folo nanana saina hafahafa zay tonga de sautiko any amin'ny farany tonga de tsy tafiditra. Ny roa nanana saina tsara be zay tonga de sautiko tonga de tafiditra. Ka ianao tonga eto aloha hitantarako an'ity le folo tsy tafiditra sa le roa tafiditra na de mbola tsy hainao ary inona le izy. Nisy fotom-pisainana diso. De rehefa diso le fotom-pisainana de misaina diso, mieritreritra diso, saina maloto, raraka ny finoana de tsy tafiditra. Izy folo lahy ao amin'ny numéri toko 7 ny voatanisany anarany. Fa le mirahalahy nanomboka teo amin'ny numéri toko 7 ny voatanisany anarany ary nisy anankiray ary to de nahazo boky manokana mihitsy atao hoe Joshua sy Kaleba. Hijeritsika hoe inona le fomba niatrehan'le folo lahy, zavatra mitovy no hita fa zavatra samihafa ny tanterana. Zavatra mitovy no atrehana fa zavatra samihafa ny tanterana. Zavatra mitovy no apahitana fa zavatra samihafa no andikana azy. Eo le fanasitranana andro amin'ny maraina no mipetraka. Tian'Andriamanitra hositranana ny fomba andikanao ny zavatra hitanao sy ny zavatra renao ary ny zavatra eo anoloanao sy ny zavatra ho avy ary ny zavatra tany amin'ny lasanao. Ny fomba andikanao azy, interprétation. Numéri toko 7:3 reto le folo lahy ny anaran'i Jesosy. Ary nahitan'ny Nefilima teo izahay taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima. Ary teo i masony de tahaka ny tsingetany izay. Toy izany koa izahay teo i masony. Zany tsingetany zany ohatry ny valala, mpihinana bozaka. Tena ohatran'ireny le mpihinana bozaka kely reny zay izy manoloana an'le Nefilima zay olona fara zay ngeza be manakana antsika tsy hiditrany. Hoy Joshua sy Kaleba, numéri toko 7:7 to de ampitahintsika izy de am'izay tafiditra ny lesona mandray fepetra ianao hitsinao zay tokony hitsina, raisinao zay tokony ho raisina, tafiditra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aza mihodina amin'ny Jehovah nareo ary aza matahotra ny tompon-tany hanao atsika ireo ny fiarovana efa niala taminy ary Jehovah momba atsika koa aza matahotra azy nareo. Taiza le olana teto nampitahany alehibeany tamin'ny alehibean'le sakana ny zanak'Israely. Fa Kaleba natakatra. Ny 15 talohan'ny teneny hoe hanao atsika ireo ozy izy raha sitraky Jehovah isika de hitondra atsika ho amin'izany tany zany izy ka omeny atsika de tany tondra dronosy tantely.
tsy hoe ny teny Andriamanitra dia terentsika Andriamanitra hanao ny teniny, fa misy ifandraisany amin'ny fijoroantsika mba ho ankasitrahany lesona be zany. Ozy izy Josoa sy Kaleba, raha sitraky Jehovah dia tafiditra antsika. Ny dikan'izay na miteny ary izy ka tsy sitrany dia eo ianao eo. Inona le sitrany? Tsy miteniteny foana, tsy aingana misaintsain-dratsy, tsy aingana mora mitsara olona, tsy aingana manendrikendrika olona, tsy aingana manameloko olona, aingana be mamela heloko. Zany zao le sitrak'Andriamanitra zany. Tsisy tabatabatsony ao an-trano, olona malefaka dolo mifampiresaka, zara raha eno ary le feo, tsy maintsy mifanantona vo mifandre. Zany zao sitrak'Andriamanitra zany amin'ity taona ity. Alleluia. Olona marisika mijoro vao maraina, tompo androany ray anome voninahitra anao amin'ny fitondran-tena koa. Zany zao sitrak'Andriamanitra. Dozy izy Josoa sy Kaleba, raha sitrak'Andriamanitra ho ampidiriny antsika. Inona ny dikan'izay? Raha vao tsy sitrany ao dia tsy ampidiriny antsika. Ary nasion'Andriamanitra fa tsy sitrany retsy. Raha sitraky Jehovah izy dia hitondra antsika ho amin'izany tany zany izy, dia omeny antsika tany tondra-dronono sy tantely. 15 nomeny Josoa sy Kaleba ny tao anatin'ny fonina mangin'Andriamanitra azy, aza miodina amin'Andriamanitra. Ay zany re tsy olona nahita ny tena no kely manoloana ny obstacle nefa Andriamanitra ny teny dia efa endriky ny fiodinana amin'Andriamanitra. Ny problema teto tsy kananita vaventy be, fa mifony zanak'Israely mitady hiodina amin'Andriamanitra. Manoloana ny sakatsakana, nahita ny tenany izy, zay le toetsaina, nahita ny tenany izy ho kely manoloana ny falebiazany sakana, dia manomboka tafiditra ny hoe fa maninona koa ary nasian'Andriamanitra miatrika ty zavatra goavany ty nefa zany zavatra kely, ko vitako ve io? Fa maninona koa no entiny eto, tsy rariny. Ohatry ny ahoana no ahitanao ny tenanao? Tena akaikinao, ohatry ny ahoana no ahitanao ny tenanao hoe? Izy folo mirahalahy dia nahita ny tenanao tsingetana kely manoloana ny kananita goavana. Josoa sy Kaleba kosa nahita ny tenanao lioana, tsy ireo izay hohanina fa ireo mpihinana. Ozy izy Josoa sy Kaleba, ny fotoana niady ambambona ny Kanana sy hiadina amin'ny Kananita dia toy ny fotoana fisakafoanana, ary ireo Kananita mampatahotra ireo dia ohatry ny mofo, satria Andriamanitra no niteny. Niteny Andriamanitra ao amin'ity taona ity, fa ny sainao hiatrehana an'ity taona ity baraingo hamaritra zavatra be dia be. Aza miodina amin'Andriamanitra, aza toerin'Andriamanitra, aza miady amin'Andriamanitra amin'izay hitondrany ianao hatreto. Na tsy takatry ny sainao ary io maneke ny fitondrany, fa misy zavatra amboariny ao matoa misisika izy. Amen. Tsy diso tanteraka nefa ny fahitan'izy ireo ny tena no tsingetana. Inona ty mandroso miembro ty pastera? Le fotoana sy ny tokony hanomezana an'izay fomba fijery zay ny diso. Tsy ny Kananita ny tokony hitenenana hoe zay le kely fa Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra afaka miteny hoe tompo za tsingetana kely raha malany bozaka rehefa ianao afaka miteny. Eo anoloan'Andriamanitra no afaka miteny an'izay. Fa rehefa hatsangan'Andriamanitra no hiatrika ny fataterany teny fikasany dia sans excuse, fa misy fandresena azo tazana sy azo iainanao rehefa niteny Andriamanitra. Amen. Tandremo ny fahitanao anao. Resaka fandresena ny problema n'le mpisafy tamin'ny folo lahy dia nanana saim-pandevozana izy, zany hoe mbola afaka amin'ny vatany fa ny sainy mbola voafatotra any Egypta. Ny hamantarana an'izay vao misy zavatra mitranga kely dia hiverina any Egypta. Vao misy zavatra mitranga kely, fokasikaraka anankiray fotsiny, voafatotra any Egypta, mbola voafatotra any zay. Dia io zay lava eo foana mba hataovy zavatra hafa ny amin'ity taona ity moa. Raha io ane nomenao an Jesosy manokatra zavatra be dia be n'izy raha pitsy hoe miaino ve tsika? Karazana olona resy foana. Inona moa ny ainan'ny zanak'Israely 700 taona? Andevo. Zay ny andevo zany tsy mikarama.
tsy manana ninninina, tsy mahazo miteny, tsy mahazo reraka, tsy miselebre anniversaire zany, tsisy liberté mihitsiny. De mahavarina be dia be tamin'izy folo ny teny aleonay zay fiainan'izay. Vision tsy misokatra. Misy zavatra tsara lavitra miandry ianao amin'ny Kristy. Ao reny ny fifantoana zavelo varim-barina ianao. Mangatabin'Andriamanitra dia ataovy ao anatinao ny etaeta iaina ny fiainan'Andriamanitra fa ny tena mampety anao ao amin'ny Kristy, mitoetra ao amin'ny Kristy ary tsy miala tsony ao amin'ny Kristy. Ny sain'izy amin'ny rahalahy nahavariana be fa vao tonga Andriamanitra nidina nanafaka dia afaka niaraka tamin'izay koa ny sainy. Na andray fanafahana izy rehefa ny teny Andriamanitra hoe miala any Egiptsika dia netiny niaraka tamin'ny sainy. Alleluia. Hozy izy amin'ny rahalahy Egipta ary ny 300 taona tsy hita zay nanaovana azy nomen'Andriamanitra ny fandresena zay io Kanana io koa ve tsy ho ataony saina mora mahita an'Andriamanitra tamin'izay efa nataony sy izay mbola ho ataony. Misokatra ny sainao amin'ny anaran'i Jesosy. Misokatra ny sainao amin'ny anaran'i Jesosy. Misokatra ny sainao amin'ny anaran'i Jesosy. Numéro 13:27-28. Narany tompo tonga tany amin'ny tany izay nandrahanao anay zahay. Tena tondra dronono sy tately tokoa ny izany tany zany fotoana ny vokatra avy tany voandalana. Kanefa kosa mahery ny olona sy moninao. Mora mankalaza obstacle. Mora mankalaza sakatsakana. Izy mirahalahy ianao amin'izay resantsika io. Numéro 14:9. Numéro 14:7. Jehova momba antsika tonga dia mankalaza ny Jehova. Manomboka ny taona na ianao ankalaza problème na ianao ankalaza an Jesosy. Tonga eto andro marina ny raha nanaitra anao. Aza mankalaza problème, aza mankalaza aretina, aza mankalaza ny tsy fiovana izay hita amin'ny masonao, mankalaza an'Andriamanitra fa mendrika azy ny fiderana zany hatramin'izay androany sy mandrakizay. Jereo tsara fa izy mirahalahy tonga dia natsapa hoe oy Egipta aza vitako izay Kanana ve? Hitanao ve izay le fomba fiampitan'le finoana mametraka an'Andriamanitra ho mahatoky izay? Vao mitady ho reraka hiatrika ny Kanana dia ampahirezy mifanan'Andriamanitra avy ao anaty hoe jereo Egipta. Fa inona moa ny azonareo natao tamin'ny Farao? Tsisy. Fa inona nataon'Andriamanitra? Nedina izy. Nareo ve tia ny Farao afahana? Tsia. Fa rehefa ny ten'Andriamanitra hoe miala tao dia na Farao ary tsy afaka niazo anareo. Eny fa na dia nanenjika anareo ary Farao hoe miverena natelin'Andriamanitra tao anatin'ny rano Farao. Ary reny Egiptiany reny dia tsy hitanareo tsony mandrakizay. Dossier. Manina? Tenena mafimafy tsara e. Ohatra misy teny dossier cassé. Ohatra misy teny zao. Tsy manina sady classé izy ny cassé any. Teo Andriamanitra hoe dossier vaovao Kanana. Dia izy folo lahy tsy vita. Vita io. Le aretina ny efa mapolipolo taona e. Sitran'io. Le asany e paster efa tsy amin'ny Covid. Vita io. Covid ary ohatra mitombo. Vita io. Izy ny eo le avy any États-Unis ohatra vita ho ahy io. Ny avy any Chine tsy teneko vita ho ahy io. Maneno mbola mitandrisan'le izy foana e. Ny atongavantsika eto ny anampitsofina amin'ny zava-mitranga eto ambony tany, anokatsofina amin'ny zavatra avy any an-danitra omen'Andriamanitra anao. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa maty-kio Jesosy. Za fa naresy izao tontolo izao. Mahery ny olona moninao. Mahita zavatra tsara ihany izy fa bloqué eo amin'ny obstacle. Ary ny réflexe voalohany dia andeha hiverina. Zay foana, andeha hiverina. Aleoko tsy mivavaka. Dia ho very. Sawady. Mila very ianao. Zay tiako tenenina. Tsy mahasoa anao zany no verin-dalana. Tsy mahasoa anao ny miemotra. Ao amin'Andriamanitra tsisy akoatran'ny mandroso. Nalay mpanahy Mosesy ny teny hoe
Janona aloha fa ho hitanareo zay ataon'i Jehovah aminareo. Tonga dia seho Andriamanitra. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Tsy esa mijanonjanona zany eo. Ka indraindray ny ohatra ny tety akainy izay. Eto ambavaka pastera fa amin'ity mois de janvier ty andihy ny teny any tendrombohitra fa mety tsy afaka anatrika sekoly. Maninona zao raha mamonjy sekoly dia avy anao mandihy ny teny any tendrombohitra aorianan'izay. Tsy mahazo mijanona. Tsy maintsy mandroso. Tsy mahazo mijanona. Tsy maintsy mandroso. Teneny miaraka amiko izay tsy mahazo mijanona hoe. Tsy maintsy mandroso hoe. Azo fitehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Ozy izy ry zareo, tena hitanay le zavatra tsara. Le teny fikasana teo hoe tsisy amponao ilaza hoe marary tena hitanay mihitsy zany. Ohatry ny sarotra be ny anaovana an'izany. Ohatry ny impossible à atteindre zany. Ozy Andriamanitra hoe zay mihitsy ane ny ilanao ahy. Zavatra impossible à atteindre mihitsy ny apetraka eo alohanao fa raha vao miaraka amiko ianao esoriko le impossible zany. To dia lasa possible à atteindre tampoka le izy. Mahavariana. Taona vitsivitsy tao aorianan'izay niditra ny tany Kanana tokoa ry zareo. Fa reto olona reto kosa aloha tsy navelan'Andriamanitra hiditra mihitsiny. Mahita fa ao amin'ny Kristy androany misy famindrapo vahomanao anao satria manantena ny fiovanao Andriamanitra. Ninona zavatra tsara ao amin'ity taona ity ataovy any anatinao ny fifaliana sy ny tsikitsiky fa natao ho anao zany. Matoa nomen'Andriamanitra ny tombon'andro-pahasalamana. Tsy mampaninina mety misy nify anankiray ohatry mbola goko ao fa raha mbola velona rangahy ianao mandro sody aza atao sakany zany tsy amonjena sekoly vitan'Andriamanitra ny mikarakara anao, vitan'Andriamanitra ny manasitrana anao, vitan'Andriamanitra ny mampahita fitianao. Aza siana fialan-tsiny mahatonga anao tsy ho tonga eo anatren'Andriamanitra hampandroso ny fiainam-pananao sy ny fiarahanao aminy. Tsy voa misy zavatra kely ohatry ny folaka ny akikely tonga dia tsy afaka mamonjy sekoly. Misy olona efa malemy bataina mbola tonga eo anatrehan'i Jesosy. Ianao vao akikely tongotra akikely koa raisiny dia atao an'izao dia vita. Moramora aminao tokoa miteny an'izy pastera. Tsy hoe moramora izy fa amoramoraiky izy satria tadiavinao akabana ibana le izy anakana anao tsy tady an'Andriamanitra. Ozy izy mirahalahy. Andriamanitra ranga momba antsika. Numéro 13-30. Ndao tsika hiakatra tonga dia action mandroso. Aresy azy tokoa tsika. Misy miaino ve? Filemona toko voalohany 2:5-20 naran'i Jesosy. Tsy toy ny andevy intsony anefa fa efa mihoatra noho ny andevy dia rahalahy malala. Indro fa ho aho maika fa ho anao na amin'ny nofo na amin'ny tompo. Paoly miresaka ny Filemona eto fa rehefa lasa rahalahy ny tompontsika, lasa zanak'Andriamanitra dia tsy andevy intsony. Tena akaikinao rehefa nandray an'i Jesosy ianao hoe dia tsy andevy intsony ianao hoe. Jaona 8:34. Lazaiko aminareo dia marina tokoa fa zay rehetra manota dia andevy ny ota. Jesosy ny teny an'io. Hebreo 4:5-20. Ary mba anafahan'izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra fahafatesana. Zao raha atambatra ireo tenireo. Ny fanandevozan'ota dia vokatry ny tahotra fahafatesana. Nefa ny fahafatesana efa noresen'i Jesosy ary ny ota efa noresen'i Jesosy. Dikan'izay tsy tokony hatahotra fahafatesana ianao, tsy tokony hatahotra fahotana ianao, tsy tokony hampahory ianao intsony zany, tsy tokony hanota intsony ianao. Amen. Resaka finoana resantsika satria Andriamanitra sarotiny ara-pinoana. Numéro 14:11 zao teneniny tamin'ilay 10 mirahalahy izay nisarika amin'ny vahoaka rehetra. Hozy izy aminaran'i Jesosy, mandra-pahovinany tsy hinony ahy noho ny famantarana rehetra tsy izay nataoko teo aminy. Nandeha tamin'ny fahitana izy 10 mirahalahy, ngeza ny obstacle, ngeza ny géant. Raha za zao ny rahan'ny tompo tamin'izany fijeriko ny zavatra netiko avy any ny angeza ny voaloboka ohatran'izao santimetra, ny angezako zany ny feno natao boky etiko eo, ny angeza ny karoty ohatr' zany izy ry mosesy fa tsy ny angeza ny tanany kananita ny atao ko tany nga hoaniko koa reny. Fa teto vitany zareo hoe misy tena misy razoko zay ho tena lavo zany ranjanana zany vao mijery anao tonga dia poritra ianao dia lasa mitsoka. Teneno akaikinao zany ve ny asain'Andriamanitra mpanjinao hoe ohatry ny diso zany hoe
ty taony ty ohatra mananina ho ny ariary ananina ho no banque centrale ananina ny ho ny ananina tena akaikinao inona foana ary ty ananina ny ananina ty hoe miverena am'izay nytenen'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny teny hoe anasitrana ny tanitsika izy tsisy mahantra tsony anao fahagagana izy izy fifoazam-panahy izy fiovana izy kasika aza miady saina hoe famivavah kosa ny angezany ohatra zao nisan'ny tanany 12 ny sainay mihitsy tsalova hoe manisa nisany voaloboka ao anatin'le sapaoany ray mandeha mosesy fantatrao ve firy kako am'zay firy 20 ny angezany sy ny abetsany ary nisany tsy nino izy ireo satria nandeha tamin'ny fahitana ny miaraka amin'Andriamanitra nefa dia mandeha amin'ny finoana numéri 1332 mianaran'i Jesosy dia nilaza ratsy ny tany izay nisafony tamin'ny zanak'Israely izy ty taona tsara tandremo sao dia avy eny ambavanao zanak'Andriamanitra ny teny ratsy momba ny ty taona tsara ty ozy izy teto nilaza ratsy ny tany izay nisafony nefa le tany izay nisafony Andriamanitra manomana zavatra ratsy zany Andriamanitra tareo am'izay maharatsy be le izy ve tsy izy ny elana tsefa mba teniteny foana latsaka amin'Andriamanitra tsisy teniteny foana latsaka zany fa to dia mifanendrikendrika zany tena ohatry ahoana ary zany Andriamanitra efa manomanao ampony ty toerany ty ataoko tsara indrindra tonga avany zanak'Israely rehefa jereny ely tsy hitakory izay mahatsara an'le izy ratsy velona be mampamanoatra amin'ny fasana ozy Andriamanitra hoe zay vavy zay aloha ohatra mijanona ty amin'ny désert zay ary ny tompon'izay vavy zay ohatra mijanona miaraka amin'izay vavy zay aty amin'ny désert nilaza ratsy ny tany izay nomen'Andriamanitra azy ty taony ty taona tsara mety tsy takatry ny saina hoe ka ny taona rehetra hatramin'izay pastera tsy nahita rirany amin'ity taony ty sady ahita rirany ianao ny ahita tsy haiko inona daholo ny karazany afaka ampahitananao fa afaka ampahitanao Andriamanitra hafa ane ty taony ty fizany teny taminao fa mitovy fizany teny taminao fa mitovy amin'ny 2022 ty taona vaovao mbola tsy hitany masitsika ane nitondran'Andriamanitra atsika ary miaraka amin'Andriamanitra fahatsarana makany amin'ny fahatsarana amangy ianao amin'ity taony ty mifanitronana fa ataovy any anatinao ny fahavononana tsy handeha amin'ny fahitana inona ny hita amin'ny masonao aza mandeha arak'izay fa inona ny tenen'Andriamanitra anao dia mandeha anatary amin'ny fanahy fa ahitan'Andriamanitra miasa ianao ahitan'Andriamanitra manotrona anao aza miady amin'Andriamanitra nohatra ny zavatra no teneniny fa ho anao numéri 14:7 ary izy roa lahy dia niteny tamin'ny zanak'Israely rehetra ny tany izay nisafonay rangahy tany tsara indrindra tonga dia hitanao miavaka be mihitsy iza zany le karazan'olona tian'Andriamanitra le olona miteny ratsy ny tany ve sa le olona miteny fa tsara be ho tsara indrindra hono le tany mahatonga le tsara indrindra mety hiteny zany hoe tena nisy ny rehetra zany tao tsy zay ny tany tsara indrindra tsy hoe misy ny rehetra fa ny tany tsara indrindra le tany tenen'Andriamanitra fa tokony ho anao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra zao mantsy ianao sy ny kaprisinao io tsika mantsy zany ianao ataoko an'izay zafady ary tsika sy ny kaprisitsika io mantsy tonga am'le tany Kanana toany tsisy piscine koa reny aty zao koa ve ny tsara indrindra ianao tany Egypta tsy piscine fa raha mipotaka fanaovana briky mba mojy ilo mba inony mba atao mba iandrony eo tsy zaranao ary ve Andriamanitra manomenao toerana tsara kokoa misy fiainana tsara kokoa nanoman'Andriamanitra ny tsara indrindra ho anao amen dikan'izay tsy le fahafenona amin'le eritreretinao le tsara indrindra tenen'Andriamanitra fa le tsara indrindra ao amin'ny programany le mihoatra n'olo eritreretinao fa Andriamanitra le manomana an'le izy ny tokony hitopino masonao tsy any amin'ny tany tsara indrindra ny fifantohanao fa le any amin'Andriamanitra tsara indrindra izy koa ve dia hanomana zavatra ratsy ho anao tsy mamitaka anao zany ny tompo tsy ratsy sainy zany Andriamanitra
ka hoe manavaka ny zanany tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra tsara izy sady mpanao tsara. Rehefa avy nanaratsy ny tany izy ireo ohatr'izao mantsy le manaratsy ny tany manaratsy le toerana vaovao atao hoe Kanana le fandresahako teo hoe tandindony Kristy. Dia ndraindray tsika tafateniteny foana hoe Ianina ary hitanao ve Ianina iny i madama Ianina iny fo niaraka tamin'i Jesosy maika ny narary afantatra hoe mahatonga tsy hitantsika intsony maty mihitsy ane izy. Tsy fantatro akory inona daholo ny zavatra nitranga tao mety narary tokoa izy ianao mety mivavaka tompo strano madama tsy haiko izay anarany le madama amin'ny teny tompo eto dia mahavariana fa tsy nisotran'ny tompo fa nalainy fa ianao ny tratra ny adevitra rery sy ady saina rery ao anatinao ao satria heverinao fa tsy mamaly vavaka anao Andriamanitra nefa namaly vavaka an'le olona Andriamanitra nakazy fa tsy hoe nanasitrana azy satria entiko mpivavaka iko izany ianao fa Andriamanitra miainao an'le olona aloha vao miainao anao. Karaha le olona entinao mambavaka miteny hoe lasa zao dia hoentin'Andriamanitra izy na ianao ary teteny aza mbola lasa aloha. Tanareo amin'izay ve misy zavatra ohatr'izany eo amin'ny fitondrana ambavak'olona marary io dia ianao avy eo lasa ohatran'ny tratrany ataony devotra ny confusion satria tsy en communion tsara hoe tena hoana ary zany tena fa manino ny anina nentina ambavaka to dia sitrana izy zay ary manino ny anina nentina ambavaka tsy sitrana hafa mihitsy ny kahany io ka aza miteny ratsy fotsiny aza milaza ratsy aza manao confession négative. Reto olo reto rehefa havy nilaza ratsy ny tany dia nanomboka nilaza ratsy ny tenany miepita io mihitatra io teniteny foana am'izay numéro 14:2 inainy isika mba maty tany amin'ny tany Ekipta inainy isika mba maty taty amin'ity hevitra ity. Ok ianao tsy teniteny foana velona ianao fa tsy maty tavavoaka ianao fa tsy dobo tsy vo zany ianao. Amen. Tandremo izay teneninao izy ireo dia nahita fa lehibe ho ny sakatsakana fa Jakoba sy Kaleba Joshua sy Kaleba kosa ny teny hoe lehibe Andriamanitra hitondra antsika. Attitude leo amin'le 1-2 numéro 14:1-2 narany tompo dia nanandratra amin'ny feo amin'ny fiangonana rehetra ka nitaraina. Io karazana fotom-pisainana io zany tonga dia mitaraina foana mitomany ihany koa ary tonga dia monimonina to dia tafiaraka ireo telo ireo toko telo mitaraina mitomany monimonina dia miteniteny foana. Diso fomba fijery izy satria mieritreritra izy fa Andriamanitra mitondra azy ao amin'ny faharesena. Andriamanitra tsy mitondra anao amin'ny faharesena zany Andriamanitra mitondra anao amin'ny fandresena. Fandresen'ny toetra ny aloha vao fandresena hita maso zay kosa aloha raisy zay. Alléluia. Réaction izy folona reto vao misy zavatra mitranga dia mitady irika hiverin-dalana na ihany koa mitady mpitarika hafa tsy dia tiany le mpitarika efa eo zany eo olon-dehibe manatsafidy mahazo misafidy zay tiako enona tandremo sao dia mifanena amin'ny serpent fotsiny ary mba afampitandremana any tandremo mifanena amin'ny serpent fotsiny ary fa eto aloha zany mahita tsy dia tsara loatra le hoe mitady mpitarika hafa za mitady mpitarika misafosafo atao mity asafanimpontia mpanilona daholo ny mpitarika ato aka zay le formationko anesthésiste piqûriste chirurgiste fa tsy chirurgiste samy hafa zay. Ary indrindrindrindra vokatry toe-tsaina le hoe nandevozina mbola andevo miteniteny foana mandeha amin'ny fahitana io dia anisany andisa anankiray matahotra. Joshua sy Kaleba nafinaritra be ny fijoroan'izy mirahalahy fa sady nitompo tamin'Andriamanitra ny fifatohany namerina izay nilazain'Andriamanitra izy nifantoka tamin'Andriamanitra izy ary hita tamin'ny fijoroany fa tsy natahotra. Ozy izy mirahalahy Andriamanitra hitondra antsika ho amin'izay nitenenina fa tsy voatery ho amin'ny fandresena foana
satria izy Andriamanitra raha miala amiko ianareo dia resy fa raha mitoetra eo amiko ianareo dia mpandresy. Ampitahintsika vetivetika mitoetsaina nentin' Jesosy satria samihafa mihitsy ny fomba ny sainan'ny Kaleba na dia efa tsara be ohatran'izay azy sy ny fomba ny sainan'i Jesosy. Ozy izy Numéri 13:30 andeha isika hiakatra mihitsy mba hazahoantsika azy fa haresy azy tokoa isika. Ny testamenta taloha dia mampianatra fa mandroso ianao miakatra mahazo le tanàna mambabo an'le toerana maharesy ny Kananita mahazo an'le Kanana. Lojika zany. Rehefa tonga Kristy, Romana 7:7 maran'i Jesosy, rehefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tsy badika. Vao mandray an' Jesosy ianao dia omena fandresena. Rehefa avy mandresy ianao, zay vao miakatra, zay vao maka, zay vao mambabo. Miainy tsara tsika. Kaleba niady sy niatrika vao nandresy. Zasy ianao mpandresy miatrika. Tsy hoe mpandresy mandeha matory fa mpandresy miatrika. Fa ianao mihitsy ny efa nomen'Andriamanitra fandresena mba ho aseho amin'ilay zavatra trehanao. Io zavatra trehanao io zany anehoana fotsiny an'ilay fandresena efa nomenanao. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Avereny hoe fandresena efa nomena satria efa vita le izy. Zao zany le toetsaitsika miatrika ny taona mihitsy ny tokony ho tonga saina raha-potoantsika hoe ninona treako androany dia sehatra amoahako an'le efa ao io. Sehatra amoahana an'le efa ao io. Raha vazava menatra ny tenika azy tena tonga dia fana anatin'ity sekoly ity. Zavatra efa ao le izy fa avoaka. Ny tamin'ny Kaleba mbola tsy tao aminy le izy fa mbola natrehana aloha fa Andriamanitra ny tenikiosa raha manatrika ianao efa omeko le izy. Fa amintsika indray efa ao le izy fa avoay. Io zavatra ohatrany tsy resinao io zany mamitaka fotsiny io. Fa aika io zany zavatra efa resy. Dia mila tonga tsaina amin'izay ianao, way zavatra efa resika ty atreko ty. Dia resenao amin'izay aseho anao le efa ao anatinao, avoakanao le efa napetraka Andriamanitra ao anatinao. Tena akaikinao tsisy mponina ilaza hoe marary tsisy mponina ilaza hoe resy tsisy tsony zany hoe. Tena akaikinao tsy raha araka izany tsony ianao avoay le fandresena hoe avoay amin'izay tiavanao azy hoe eo amin'io manjoanao io hoe zay ny nanomezan'Andriamanitra an'io hoe reseo io toetra io hoe reseo io fahazarana io hoe teneno izy mety io hoe jereo tsara fa raha vao mety zay ty taony ty isitraka tsika amin'ity taony ty. Zasy ianao zany mpandreso mirongo meday tsy azony olona zany hoe hiatrika mondial ianao zany finalina dia miazakazaka miaraka mikopy ianao tsy haiko hoe azonareo ve le izy efa any aminao zany le izy fa natao hiatrika fotsiny ianao fotoam-piatrena fotsiny le izy fa efa vita. Ny tena marina ane ny fisehoana sy ny vodiondra ane zavatra fa aseho fotsiny fa le izy nefa poinse tsy marina ve zany ny mampapoinsasy tamin'le fotoana anankiray zay tena nyteneninao daholo le momba anao ray amanontolo dia nyvaliany hoe eny manaiky tamin'iny le izy nefa vita fa aseho hoe asiana fety tsika koa tsy maintsy miaraka ahoana tady apiakapiakatra mangingina foa asio fety io ndray fa tsy hoe anatin'ny fotoana fanamasinta dia mitebiteby le tovolahy anaiky ve anao tsy hoe anaiky ve anao fa efa voady etao natrehan'Andriamanitra sy ny olona rovavolombelona anao anaikeko anao tonga dia fa alleloia misy fandresen'izay ao anatinao matoritory foazina manomboka andro amin'ny maraina ho afaka
réel azy tsapaitanana azonao ampiasaina amin'ny zavatra rehetra. Raha izay tena kaikinao voalohany hoe misy fandresena efa vononao aminao faro io zavatra mitranga io hoe zakanao o Jesosy. Zareo ane fandresena nomeny anao, le zavatra mitranga sakana ny raha vao tsy zakanao. Ka lizy ne pastera tsy zakaka le manjo ahy diso enao. Oy Jesosy zakanao ony io matona velany tranga, fa le tsy zakanao reny le hitanao ny amin'ny fiainany hafa tsy ataonao amin'ny fiainanao. Misy fotoana mandinika misy mijoro volombelona voninahitra Andriamanitra zao zany nahazo mangiritsina anao raha zany mahazo zany maty le te mipitsika Andriamanitra hoe zay ne mahatonga lizy tsy ampandaloviko aminao satria fantatro fa tsy zakanao zany. Rylay lehilahy n'Andriamanitra miseho bokony eo anatreo amin'ny micro nefa mizavatra tsy zakaka ianao io. Fa ay le manjoanao io le androany tena kaikinao io le androany io tenena izy io le ohatra mizizotra be io zakanao io zakanao io oy Jesosy eto zany tsy psykôlôjia na coach hoe zakanao avy hoe zakako io raha vao tsy manao hoe zaka io dia popy folo tsy zay. Fa Jesosy ny teny fa izy manakana an'le tsy ho zaka, mamela hitranga an'le ho zaka mba ho antony amoahana an'le efa ao. Tsy ilaina le fandresena raha tsy misy zavatra ho resena. Le zavatra ho resena nefa efa lanjay melofa anisan'le gabanao. Gabary. Na io aretina mety mandalo io fantatr'Andriamanitra fa eo amin'le zakanao io. Eo amin'le zaka io afahanao miombona amin'Andriamanitra bebe koa iteny aminy tompo. Hainao atao manasitrana. Hainao atao mamerina amin'ny fahasalamako. Vitanao io. Tsy ampisaraka aminao io zavatra io satria efa nilanjainao. Mitoky aminao ny teny fa zakako io. Zay nge le izy. Zay mahatonga le izy tsy maintsy miverinao amin'ny Jesosy vao mety. Le izy eny tsara. Le izy tsy hoe novaina ianao mba hazaka. Taovatra zao. Tsy ohatr' zao ohatr' zao ndray mba makatoa tsara daholo. Ao dia misy manao tena afina le afiny mbola anao an'iny tsika. Tsy hoe ianao no novaina hazaka tsy zay. Fa Jesosy miteny fa zay avelako ny zakanao dikan'izay tsy maintsy mijery an Jesosy foana ianao isaka misy zavatra mitranga miterenao hoe Jesosy io ivele zakako satria io dia mamaly izy hoe eo. Raha vao tsy miverina amin'ny Jesosy dia manomboka ohatrany hoe alleluia ty zany le zakanay noho ny amin'ny antom-pisina vaovao amin'ny Kristy. Mampireharehanao izy raha vao zay dia diso le méthode. Fa le izy mampanetry tenanao iverinao amin'ny Jesosy. Tompo ty mitranga ty zany le tenenao hoe zakako fe dia andre-pitsika natao fonao ianao hoe eny zanako io le zakanao. Zakao zakao Jakoba sy i Joshua sy Kaleba nifikitra tamin'ny identitéany. Fa Jesosy tsy mifikitra tamin'ny identitéany fa mifikitra tamin'Andriamanitra. Zay le resako teo. Aza mitoky hoe za zanak'Andriamanitra mahery vaika be tsy mety raraka. Tsy zay le izy. Tokony tenenao dia hoe Jesosy ny teny noho ny amin'ny teniny fa zakako ny io. Dikan'izay satria izy ny teny dia tafajoro ary ny antony fijoroako satria izy ny teny fa tsy hoe za mahay mijoro. Tsy mokondoha le izy fa parole de Dieu. Tsy mokondoha le izy fa tenin'Andriamanitra. Filipianina 2:5-6 minaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo zao saina zao zay atao amin'ny Kristy Jesosy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ho fikirina. Tsy mifikitra amin'ny endrik'Andriamanitra Jesosy fa nidina izy nanetry tena. Zany hoe ina le manetry tena miankina amin'Andriamanitra na dia manana ny endrik'Andriamanitra aza. Aza matoky tena. Aza matoky ny mahazanak'Andriamanitra anao zay. Satria ry Joshua sy Kaleba somary natoky izy hoe tsika jiosy tsy mety resy nisy kely an'izay.
fa androany aza mametraka iny kristiana tsy mety resy noho ny am' Jesosy dia mandresy ianao fa tsy noho ny am' makristianina anao ndraso tena kaikinao tsy le makristianina anao hoe fa le makristian Jesosy tsy mahazanak'Andriamanitra anao hoe fa le mahandriamanitra azy hoe tsy haiko hoe mazava vesany tsy ny mahalelàn'Andriamanitra anao na mahavevavin'Andriamanitra anao fa le Andriamanitra mihintsy ny fidy sy nampiakatra anao nanangana anao ho tonga zanany tsy any aminao mibaolina any amin' Jesosy mibaolina fankopy any amin' Jesosy dia nomeny ianao misy fotoana anao ambony terrain tsy mikitika baolina koa io tongotra io pasio aty any aty nefa rehefa mandresy ny ekipa nefa tsy nikity na pasy ray tsy kiretany hoe tsy manao pasy ninona kory fa Jesosy daholo no manao mibolatra mivolokatra ny farany fa avela ekipa mandresy dikan'izay raha tsy eo zany Jesosy avy reno raha tsy eo Jesosy tonga dia le ohony ianao raha tsy eo Jesosy dikan'izay za mijoro zay zay ekipa atoanan'i Jesosy tonga dia misy fomba sy ny heriny ary ny teniny sy ny fanahany zéro zany Jesosy no ilayntsika fa tsy ny heriny Jesosy no ilayntsika fa tsy ny ositra Jesosy no ilayntsika fa tsy ny zavatra hainy sy ny zavatra vitany ary mifagagana afaka verimberiny izy no ilayntsika Jesosy no ilaynao aso tehaka mafy tsara ho antopo numérique 14:8 raha sitraky Jehovah tsika dia hitondra atsika c'est dans le futur hitondra atsika misy hentso Korintianina 15:57 fa isorina ny Andriamanitra zay nome atsika présent hitanao am'izay ry Jakoba askaly maniady zany foana izy mirahalahy tam'izany nampanantenaina enao androany efa miaina nenao zany tsy ohatry neny Josasy Kaleba hoe hitondra anareo amin'ny fandresena tsy zay fa nenao mbola tsy manomboka akory dia efa hoe omeko anao fandresena hatreo fotsiny eo aza mivaky loha amin'io fa za jerena zay ny tenen'i Jesosy aminao aza mijery ny point faible ny fahavalo aza mijery ny point fortnao Jesosy banjina amen tapitra Alléluia. Tapitra ny aretina, tapitra ny adi-saina, tapitra ny olana, tapitra ny fahazaran-dratsy, tapitra ny toetra ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Aza isan'le folo lahy napahitana ihany fa niteny tefoana nandeha tamin'ny fahitana. Diso toe-tsaina sy fotom-pisaina tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra, mankalaza an'izay misy fa tsy mankalaza an'Andriamanitra. Mijery ny alehibe ny sakana fa tsy mahita ny alehibe n'Andriamanitra. Le izany hoe maso samy mitovy zao fa le zavatra jarena tsy mitovy jereo Jesosy tena kaikinao maso tsika mitovy hoe samy mijery an'i Jesosy hoe manasanao hitsangana ary dia anome voninahitra ny tompo ny teny Andriamanitra hoe tsisy amponinao ilaza hoe marary ao ampon'Andriamanitra ny atonga ny olona ao amin'ny assemblée tsisy na dia raizaka hiteny ony hoe marary zany ny tenenin'Andriamanitra ohatry ny sarotry inono zany ohatry ny amin'ny fomba hoana koa ny ampitranga an'izany oviana ary zany ny tranga tsy izay ny karazana fanontaniana petraka ny fanontaniana dia zao tompo te hiombona aminao tsy te hiteniteny foana tsy te hisaina ratsy te hanana an'le fiainanao atao anatiko mba ho azo fa za tsy le vo homena fa za le efa manana ao fantahanao dia isaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo misaotra ray aminaran'i Jesosy no tarafina teo amin'ny fiainan'ny Josasy Kaleba ny vavolombelona nahay nijoro izy ireo niaraka taminao nanome zay ankasitrahanao araka ny tenin'izy tompo hoe raha sitraky Jehovah dia azotsika io fantany loatra fa miankina amin'ny fankasitrahanao ny azahoana zavatra androany marain'izay naverimberinao atao anatin'ny saina sy anatin'ny fonay tsy zahay sy ny identité anay no miantoka an'le fandresena tsy hoe satria zanak'Andriamanitra zay fa satria ianao le Andriamanitra nanangana anay tsy hoe satria kristianina zay fa satria ianao le Kristy dia misy zavatra tsara be voahomana ho anay ao aminao
tsy ao amin'ny kristianina le izy fa ao amin'ny Kristy. Olerelahasharakabararaba. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, aoka hongotana amin'ity marain'ity ny saim-panandevozana tahaka izay tao amin'izy 10 mirahalahy tonga azy ireo niteniteny foana, ny saintsain-dratsy, voafatitra ny lasa, tsy misokatra ao amin'ny zavatra tsara any amin'ny hoavy. Androany maraina hongotana izay toe-tsaina tsy izy, tsy avy amin'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny zanaka anao afaka anao dia afaka tokoa ianao, olona afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa manamboatra ianao androany. Mampatsiaro anay ianao fa misy tsara lavitra n'io Egipta izirizirina io, misy Kanana, ary le Kanana dia efa nomenao androany fa tandindon'i Kristy. Ao aminao no misy ny fahatsarana sy ny fahasambarana, ny fahafenona sy ny fahafampo. Ao ka rizika sy azotony tsiraray avy, ho ao aminao, ho tafatoetra ao aminao, ho tamana ao aminao, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta. Entina eto anatrehanao tompony fahatsapahana ny tenanay, fa kely zay manoloana anao, ary raha miatrika ninina zay dia mitoky amin'ny fahalebiazanao momba anay sy miaraka aminay ary mamindra fo aminay. Misaotra ny amin'ny tany Kanana, misaotra Jesosy ny ao aminao voahomana ho anay ny fahafenon'ny zavatra rehetra avy aminao ho anay. Misaotra fa le fandresena efa ao mila voaka amin'ny fahatserovana fa nomenao, ary tsy vitan'izay fa le zavatra trehany efa nitenenanao fa zakanay. Le avy aminao mihitsy ny mahatonga anay mahita an'le fandresena, fa tsy hoe zavatra efa nomena izy ka azonay iainana tsy misy ianao. Tsy vita Jesosy ty taon'ity raha vao tsy eo ianao. Tsy vita ty herinandro ty, tsy vita ny 2 minitra sy ny 2 sekondra raha vao tafasaraka aminao zay. Mety nay tao anatrehanao tompo ny fonay, tena ho tafatombona, ho tafiombona aminao amin'ny fotoana rehetra. Anana fifaliana, anana fiadanam-po manaradianao manaiky ny fitondranao. Afaka iotra ny zavatra mety hitany maso mitady akivy sy ampahory, fa hitsikitsiky kosa ny voninahitra anao amin'ny zavatra tianao atao isan'andro amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fanasitrahana amin'ny tsiraray avy izay manatrika eto. Raiso ny anjara fanasitrahana ho anao. Aoka le fanasitrahana avy amin'ny diakapoko Jesosy efa vonona aseho amin'ny fandresena efa ao. Resy io aretin'io amin'ny anaran'i Jesosy. Resy io areto maso io amin'ny anaran'i Jesosy. Resy io avizanana sy arerahana eo. Tsy niteny mihitsy ny Baiboly hoe rehefa mandroso ny taona dia mihamarary, tsisy hain'izany. Fa raha vao ao amin'ny Kristy dia salama tsara ianao araka amin'ny programa sy ny sitrapony. Rehefa hitany fa tsy hoentinao mandehandeha manaonao foana le fahasalamana. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay tsara sitrapo hitondra ny tenany any amin'ny sitrapon'Andriamanitra, raiso ny fanasitrahana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'io fahavoazana io, amin'io rofo io, oka ianao ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Hatrany tapidokatra ny paladi, mety ao anaty orona, mety ao anaty lalan-drivotra ny avokavoka, mety ho sinusite, asma, mety ho sery, na inona amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana. Mety ho folaka ny ozatra, mety ho tsy haiko hoe inona ny amin'ny articulation, lalakanina vavony, mety ny tanana ny ratsan-tanana, any anatin'ny loha, any amin'ny toerana mety tsy takatry ny saina tsy zakanao, andro amin'ny maraina sitrana amin'izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ozy izy le vahiny zay hoe ça fait du bien. Ary mihoatra an'izay ça fait du délivrance koa. Alléluia. Misy ny kanana tsara lavitra, io le fiainanao amin'ny Kristy lavitra mifaratsiana. Mampirisika antsika ny fahamarinany teny, mandrosoatra any eo amin'ny Kristy aza mijanona any Egipta. Tena kaikinao mandrosoatra any eo amin'ny Kristy hoe aza mijanona any Egipta hoe. Misy misaina fa tsara zany fa nefa impossible, ohatry ny sarotra loatra. Andro amin'ny maraina Andriamanitra miteny fa le Kanana, le zavatra nyteneniny nefa omeny ary efa nomeny. Kaleba ny saina fa possible matoa ny tenenin'Andriamanitra. Tsika indray misaotra an'Andriamanitra fa matoa teneniny efa vita. Efa ao le izy. Izy raha miteny hoe ampidiniko Jerusalema vaovao, tsy hoe zay izy vao anamboatra. Efa vita. Efa vita. Aoreny tsara fotsiny fahitanao anao eo anatren'Andriamanitra miankina amin'ny tanteraka. Tandremo fahitanao anao manoloana ny zavatsarotra sy ny sedra. Tsy haresy ianao zany io, satria mifandresena ny men'Andriamanitra anao dia azonao ampiasaina sy iainana ioarana n'io situation io. Amen. Tandremo ny zavatra teneninao fa zay no inonao. Tandremo mandeha arak'izay hitanao.
tandreminy ny fomba fiatrianao tsara lavitra ny nentin' Jesosy fiainan'Andriamanitra nefa nomeny anao fandresena no efa ao anatinao avoay fotsiny amen mpandresy miatrika ny fahasarotantsika fa tsy hoe miatrika fahasarotana vao nampandresena aza mamikitra amin'le identité mamikira mitompo fa ho izy aminao tsisy amponinao ilaza hoe marary sy tehaka mafitsara ho an'ny tompo tsy marary zany ianao mpandresy ianao fa tsy marary amen sotra ray aminaran'i Jesosy ny miasaribidiny fotoana maraina sekoly voalohany tany herinandro sekoly vaovao maraim-baovao raisonydera sy ny laza voninahitra fa mendrika ao anao zay anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen raisonytsodrano zay tonoana aminaran'i Jesosy fiadanan'i Jesosy ao anatinao fiainan'Andriamanitra ao anatinao ny fandresena zay nomen'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy dia hitako fa mety tonga saina ianao fefa ao ary mahita fa amoaka an'izay fandresena zay ara-potoana ianao mahita fa manomboka ampatanjaka sy ampijoro anao zany fampahirezana sy fampianarana avy amin'ny fanamasina zany ary tonga anao tsy ho raraka tsy ho resy manoloana an'ireo kananita manakana ny fidiranao any Kanana izy ireo kananita ireo toetra ratsy fahazaran-dratsy fiainan-dratsy manomboka amin'ity marain'ity midira ny fandresenao iaino ny fandresenao omeo voninahitr'Andriamanitra mba ho ankasitrahany ianao mba fahanao miaina an'izany amangy anao nyfanotronona aminaran'i Jesosy mety ty semaine ity tsara be ty journée ty noho ny amin'Andriamanitra fa tsy noho ny aminao fa ianao fotsiny mijoro dia faly Andriamanitra dia ataony mety ny zavatra rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen